tsy mitsahatra manontrona sy manampy ireo mpiompy ny ministera mpiay azy ireo. Koa manoloana ny fisinytrangana aretina misy eo ao amin'ny faritra Vakinankaratra dia tonga nitondra fanampiana ara-panafody toy ny vitamina sy calcium ary antibiotika hoentina hanatsarana fahasalaman'ny omby ny minisitra fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy ny Asabotsy 7 Novambra 2024. Reto fanafody reto zany dia natolotry ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana entina hikarakarana ireo omby vavy izay marary tsy salama aty amin'ny faritra Vakinankaratra. Marihana fa manam-poana ny nomezana azy ireo an'ireo tompon'omby afa ireo veterinaire kosa izay manao fikarakarana dia mba etohana ny fivezivezen'izy ireo. Ankoatran'izay dia tsara ihany koa manamarika fa salama tsara ireo omby vavy be ronono izay nafarantsika, satria misy ny aya, misy ny resaka mandeha, dia tsara ny manorotsoritra an'izay na ireo omby ato amin'ny fifamanora na ireo omby vavy be ronono 520 dia salama tsara avokoa. Dia entanina zany ireo izay manana ireo omby tsy salama ireo fa ho avy ny veterinaire hanao ny fitsaboana azy. Marina fa manodidina ny polisan-jaton'ny malagasy dia miankina sy ny velan'ny fiompiana izay sehatra mampidi-bola aingana ary manavanana ny tokantrano maro, ka ny tontolon'ny fiompiana dia isan'ny kitro sy vato hifaharan'ny fampandroana ny Madagasikara.